Mpampianatra misy 12 no raisina mpiasa-panjakana ho antsika atao anatin'ny sisikony majanga voalohany ka natao ampahibemaso ny fifantenana azy ireo tao amin'ny CEG Charles Renel ny alatsinainy fefitra ny volana novambra 2024 misy fepetra takiny afana mandray reto mpampianatra reto ho isan'ny mpiasa-panjakana. Ny critère napetraka ny ministère zany voalohany olona manana diplôme pédagogique zany hoe olona professionnel amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana zany hoe le olona manana CAE na CAP prioritaire ho an'ny enseignant aty amin'ny primaire fa misy quota manokana ndray zay zao ho an'ny mpampianatra fram aty amin'ny primaire de fa ho an'ny quota misy tonga de raisina tsisy advarotra ni sortant ni école de formation ni fanabeazam-pirenena toy ny sortant ny CRINFP sortant ny ENS fa ho an'ny fram CEG sy ny lycée de zay hoe ny subventionnelo mandeha voalohany de rehefa aorin'izay de mijery ny ancienneté aorin'izay mijery ny diplôme ny aorin'ny diplôme raha mbola mitovy de mijery ny taona de aorin'izay mijery ny andraikitra izay sahaniny ao anatin'ny fanabeazana toy ny direcole raha mbola samy direcole ndray any farany genre isan'ny politika mpanjakana koa ny promotion genre de ny vehivavy no prioritaire ohatr'izay zany ny momba ny masotsivana andraisana ho mpiasa-panjakana eto Madagasikara amin'izao. Tao reny ny sisikony majanga voalohany nanaovana fifantenana ihany koa ny mpampianatra ao anatin'ny sisikony majanga faharoa ny andro ny alatsinainy ihany niatrika izany teny an-toerana ny solotena avy anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika sy ny Bianco